Vaovao toetr'andro kosa indray Nihena ny herin'ilay rivodoza Felleng izay lasa forte tempête tropicale ankehitriny raha ny loharano vaovao azo avy eo anivon'ny sampan-draharaha mpamantatra ny toetr'andro. Manohy ny diany mianatsimo somary atsinanana manalavitra ny morontsiraka Madagasikara ny misy ny foibeny amin'izao fotoana izao. Nihena miandalana trany ka lasa forte tempête tropicale i Felleng. Manohy ny diany mianatsimo somary atsinanana izy ary manalavitra ny morontsiraka atsinanan'i Madagasikara. Tamin'ny 3 ora tolakandro teo, tany amin'ny 500 kilometatra atsinanan'ny Manakara no nisy ny fobeny raha ny fampitavaovao avy amin'ny sampan-draharaha mpamantatra ny toetr'andro. Noho izany, foana daholo ny filazana loza voaran'ny distrika raha izany. Etsy ankilany kosa dia mbola mitony orana any amin'ny faritry Diana, Sofia, Boeny, Betsibok, Melaka, Sava, Analanjorofo, Atsinanana, Aloatra Mangoro, Vadivavy Fidivinany ary Atimo Atsinanana. Koa iangaviana trany ny ponina amin'ireo faritra ireo mba hitandrina amin'ny mety hifankaran'ny renirano. Toy izany koa ireo mpanjono, mpitsangatsangana ary mpitaritra an-dranomasina any amin'ny morontsiraka Atsinanana avy Antsiranana hatrany Cap Sainte-Marie sy morontsiraka Andrefana avy eo Antsiranana ka hatrany Morondava fa aherbe ny ranomasina. Raha ny taritra vonjimaika izay navoaka ny BNGRC dia efa misy 5 ireo namony ainy ary 4 amin'ireo dia avy amin'ny faritra Nalamanga. Misa 4 ireo tsy hita, 770 ireo trabona, 470 ireo tsy manan-kalofana. Tetezana iray no simba ary lalana iray no tapaka eny amin'ny komina Tanambao Mahatsara, distrikan'ny Vatomandry.